Fara Hantsa dia ampeniny antany rintso. Kaizakaiza izy zany ra laza? Zao fotsiny e, zao badibady lahy zao. Aiza, tony koa mahita lazaina foana. Dia ahoana profa misy kolazy latsaka indray aty e? Sura mihitsy e. Sa 2 mois be zao a. Tity izy alova tsy ndao hipitika raha zany. Ary raha tratra amin'izany aloha tony dia ahoana e? Rehefa tsy tratra aloha dia miaina tsara fa le ho avy eo zay ho avy e. Okey ranga, ndao hiala re. Taona miditra ny trano. Zay vao ndravako. Andro efa mifito hariva. Dia maninona e? Mbola nanao devoir par groupe ranga zay a? Devoir par groupe any amin'ny bara? Bara ahoana koa ary? Sao heverina fa tseniko ary izany fofona any aminao zany dia mody mitsetra bombao azy ianao. Ary eo koa ty diso malady loatrako. Tsisy an'izany ranga eo a? Aiza zao zany? Vao fetaka eo ianao a? Azo kely eo ary ahitako an'izaniko. Voalohany ekolazy? Bien sûr. Aiza ndray sisin'ny karne? Mbola nitazomy zareo any e. Aiza koa nisy an'izany e? Lazao izay marina? Hoatzay. Fa marina inona ary ny tadavin'le ramatoa ho lazaiko eo? Andeha ho any am-pianaranareo a? Ohatrany mety mibirao ato ony. Tsy mandray vavy antitra. Kay, fa maninona raha tata no mifamely tampoka? Ianao mihitsy manao izay kasihako tanananao. Fidinao lafy mifelaka tamaina tsy lery iny. Aiza ianao iny e? Ahoanao inona e? Ferendry aty a? Eno zany ry azon-damosika. Tena maditra izy zaza iny ka. Kivy tanteraka. Atao ahoana e? Mivavaka no azontsika atao. Nisy fahazosoana avy amintsika eny nampaditra azy ohatrin'iny e. Diso nampianta azy loatritsika tamin'izy ilay vavitokana. Sady efa nitaditsika vao nahazo azy. Atao ahoana e? Raha ndraraka iny. Bebaka no azontsika atao dia mitondra azy eo anatrehan'ny tompo. Ngamo misy afa-tsy izay e. Mba teneny alina azy ino ry taratasy nefa tena diso manara-po be amin'ny ditra loatra. Indrindra moa fa rehefa izy miaraka amin'ny sipany iny. Ka iny zazakely tsony e. Alao anao rehefa midona mitovy izy tsy alalay totokeo ihany e. Zany mihitsy. Reraka be amin'ilay miteny lavako. Mahakely androenana fotsiny. Anadinan'Andriamanitra nareo nge zao e. Samotsaraina amin'ny taona ry kialakely tia. Izay zaniko, mba miteny any aloha. Ny fiainandrisony fianarandry atao tsara raha endrikondry. Aleoko tsy miteny tsony fa nareo ngamo mba hiaino azany. Samy manao an'izay tiany e. Tadio izay teninao izay, mbola nenenanao, mbola ikikika ao atsofinao indray androany. Vavaka ho anareo ahy, bonne nuit nareo. Ny torimasindry hatrehana fahazabe moraly eo e. Iza koa zany e? Ndraso e? Voaira laza fa matiny atsika sy laniny moka ny tenanay a. Ohatray. Fa ina koa ny ataontony aty amin'ny andro alina e? Voay lovatsy. Tsy poinsa le miditra aty amin'ny varavarambe fa sao dia misy maheno eo a. Aleo hoe aty amin'ny varavarakely ho miakatra. Io ve dia ho afaka e? Alefa rangafa sy tompo koa. Marina tsy samako eo mifeako. Ao raiso ny tanako ary. Aingana. Dia mafimafy fa to ve tsy nikaly arive? Na reo mavesatra beko. Tsy to mafy ranga. Ary moramora fa tapaka ny tanako ka. Inona ny tena marina e? Mafy sa mora? Sady mafy mora. Zay e.
Ary fa ahoana e? Aleo rangalohany tena nay dasika ty fa monomonona be tsy laitra ho an-tanànao mankaleo be aty amin'ny tombo mba mandamina. Ka le bavinay iny ange tsy laitra e. Inona koa ze iny e? Ok ary e. Laza! Way! Maninona ato Ndry? Zao efa hitandry izao ko maninona ahoana amin'ny maninona? Inona koa ty tsy malala fomba mitsotsotra ty amin'ny efitran'ny olona ty e? Mba malalaka i menatra. Vehivavy kely io Ndry dia manafika matoka ty amin'ny trano dehilahy ty. Amin'io mbola tsy vita ninninina korona dia fisehoana azy. Dia azo aiza amin'izany zao le tokony hidira Ndry? Ka ato an-trano io Ndry dia tsy maintsy miteny ako. Manaja tena. Mansira fitsangajangana ho ny tompo fa izay fahotana ataon'ny olona dia eny ivelan'ny tena ihany fa ny fitsangajanga kosa dia manota miatra amin'ny tena. Sarika laza anaovana moralina. Bainay sy bofinay aza tsy mahateny an'izao vehivavy izao. Ka raha mahateny anao kosa ve izy dia anao an'izao ianao e? Meko ny sahaza azy eo ibavinao io rahalaza. Nanjanajana loatra tsy. Tazoma fa mitady andeha ny tontoloko sy ny dakako le e? Mandeha Andry voakany e? Ary Ndry koa lasa mandeha any. Ny ray aman-dreny ve kimba kristianina mafana fo be reny dia izao ny atao Ndry? Lasa mandeha any fa miditra amin'ny tsy tokony hidirana. Meko fa. Zay dia tsy nody mihitsy le zaza alina. Mba lasay zary. Tsy efa lasany amin'ny sipany andray ve se? Aza miasasaina amin'ny ditran'ino aho ianao fa hiakatra taon'izao ihany hafarany. Vavy tokantsika ane iny tery. Raha sanatria misy mahazo an'iny ihany dia ho aizitsika. Azoko nge zany e. Fa saingina ary no azonao atao e. Mivavaka ho azy andeha atao mba ny tompo no hikasika sy hanova ny fony fa tsika tsy mahay manova fon'olana dia zanatsika aza. Mananatra no azontsika atao na andray izy na tsy? Izay aloha e. Fa zanga mandroany tena andalony ampianaran-dry zareo ireny mihitsy fa tena misy zavatra tsy matokololo ah. Tena mety mihitsy zany. Mba teneniny kely ny zanakareo fa izy mampiditra vehivavy amin'ny andro alao amin'ny efitrano ao fa tsy hitantsika akory. Io ndraiky alakely ty le miasa saina fiainan'ny hafa. Ory dada, anadahako ange iny. Ka raha anadahanao iny dia maninona ka nga iny zazakely tsony e. Tena hoe miaika anareo aka. Soa fa efa mifanina tamin'i Jesosy dia makatoa azy ka mahay manavaka ny tsara sy ny ratsy. Fa ratsy izany angamba dia ny vary lavo tamin'ny ditra koa ohatr'izay. Safidy ny fiainana rehetra izay safidinao dia anjaranao ihany ny lanja ny vokatra io. Fa mihevitra nareo fa tsy hanadinan'Andriamanitra nareo izao. Inona foana izao tabataba tsy mety tapitra ato izao e? Io zanaka ao diso endro loatra io no mampitabataba vao maraina eto e. Aleo izany dia hianatra e. Andanany mihitsy e. Ay tonga ianao. Nga mbola tsy nody ihany aly sa mbola tsy nirava? Loza mihitsy nge dera tia nataon'ny zanaka ao e. Fa ahoana e? Izy tika efa elany tsy nahita varavarankolotsony intsony. Ahoana? Zany e. Ohatra mivakim-baratra na haino an'izany androany. Dia tiako lazo ny mena azy hatramin'izay koa ane ka tsisy nalohany fa laniny daholo e. Mahazo ankiny androany rehefa tonga eo. Efa mihoatra amin'ny fefy loatra ny ditrany. Mitony ihany alona dia zany azy e. Tsy mety tsony mihitsy ka. Ny zanak'olona mba maditra ihany fa ny azy tena efa mihoapapana loatra. Ay tonga ny zaza maditra. Attention
tsy ny sipa ny maditra fa ny reviny tsy ritra. Zazakely ohatranao Ka ilay ty narary kosa iny sa hifanainga kely so de verinao fa misy matahotra anao ary eo. Mbola mitady? Asio Nataonao aiza daholo ny kolazy nomenanao hatramin'izay? Ndrevena rangaty Tena maty keo tenao Okadera, kalme. Asio nenareo vola tsy tinako. Hita le olona efa kamy mianatra mbola terena ihany. Mbola aneny ndrio tadio izay teniko izay. Sandry efa nahita na nahen'olona naditra ka tafita amin'ny fiainana. Ohatray, rehefa itsikiny vitana ve izy tsy ho tafita ihany? Mivaravarany ny tsikitsiky aminao. Itelina anao mandrakizay. Mba efatsy. Ndao reto mba hiaraka any dia hivavaka hiaraka amiko. Aza mampime andamy fotoana. Any tompo ange io andro sy fotoana velomantsika io Pindrana fotsiny tsika. Mandamy fotoana ahoana moa ny mivavaka sy midera azy. Ny fanaovana ny fanaon'izao tontolo izao mampandany fotoana. Tsy miditra amin'izany laza. Za koa andeha ampiady akoho. Ie, ny ako any lambako efa miantso anao avy amin'izay. Tena mampalahelo anareo ka. Efa hoe samy manao an'izay tino fa samy efa lehibe aza mifampiteniteny Hita ho arabainako. Mandalo nge izao fiainan'izao sy ny filany. Raha alain'Andriamanitra aminareo anio moa ny ianareo dia ho aiza ny fanahinareo? Mandehana fatary Sady nohatra efa maineno ny lakilosy Ny ako zao lakilosy mifabedina koa ohatran efa mba maneno ngambo zaiko. Vavaka ho anareo Manao nareo mivady? Manao ny avitra. Nga tsy nandeha dada sy neny? Nga reny mandeha izany. Mampalahelo ange. Efa lehibe reny dia mbola tsy mitsinjo izay hafaran'ny fanahiny ihany. Laza moa dia efa tsy lazaina intsony. Mahereza retsy itivizany io neny koa nga hialy tsy zany ihany. Miteny hialy tokoa nareo fa izy iny nisy fotoana natory tany aminay nge. Tadidiko iny. Niteneny izy dia lasa. Aika tany aminareo izy. Zay anga nisy nahita an'izany fa zanamoa ny laza maraina ny gaga nahita anazy tao amin'ny efitrano laza tao. Fa miaraka marina ve zareo reny? Tsy miaraka very zareo dia anao inona izy? Miaraka zareo sady miara maditra. Nga tsy mampalahelo fa entina ambavaka. Zany mihitsy andao hiditra lasa tsy mahazo toerana eto tsika. Rasy fahararotiko amin'izao izy mitsamo malasa mivavaka izao amin'izay nanatanterahako ny aksion. Sady rabaina voana indray vola efa aiza zao ny ahitako an'izay. Karoana rangaha sady reny efa mailo. Mahafantatra ny ditrako mantsy izy. Mino afa efa nataony tsara pirina sy tsara hidy izao zaiko. Fa tsy maintsy hitako aiza ny zavatra tadiavana tsy hita izany raha mbola eto ambony tany koa. Sady ny fotoana malalaka tsara. Mbola hely reny izay vao avy io. Rasy fa mirety no asesiko. Ary midy lakile daholo izy izany Sy tsokaranga potsoana tsirairay. Ohatray. Ary tsara vitana kositsika. Tonga de reto. Sady misy mahafotaka indray ny revy androany. Ale tonga de pitsika. Tiako lakile ana moto andabaina. Te aleo entina zany motoko. Mba izy tiavana kely. Lasa zao. Lahiranga fiainana. Azy izany rahalaza ndao hialy Ohatray. Ary fa taiza koa tono nahita moto? Andrabainy ty mba hiodina kely tsika sy tony.
aty maso. Oay le ty ary fa taisto no namaky banky vao maraina e. Tao ambova. Ary tony efa tsy ho vavy mihitsy a. Milay ranga. Mekara dia ndao hipitsika efa tony vetsy te irevy. Aleo ranga mba hitondra mpandy azy fa oatra mapy mebe hoe sy mpandray nitondra mpandy amin'ny moto io a. Tairo fa tsy koay e. Mahatsiaro maivamaivana ery rehefa avy miderany tomba avy any amin'ny tempolony a. Eno a. Aleo aloha isolakanjo dia hikarakara. Fanakaiza indray zao izy zanakao iny? Iny ve atao mahagaga e? Andriamanitro, dera! Misy inona indray? Avy aty malaky ianao. Ahoana? Jereo! Andriamanitro, loza inona re ty e? Tsisy vola tsony atona ny ariary aza. Efa tsy rarany tsony kosa zao ka. Mila mandray fanapa-kevitra tsika manafay an'iny zaza iny. Efa tsy vava mihitsy. Atreanako. Dia maninona loatra ianao mampahory anay re aman-dreny ohatr'izao. Mangina re a. Dia inona tiana atao? Karaha mahibelomana ray volana ny iny e. Tonga dia indray lasa nitady daholo. Aza manary fa hainy tompo foana mamela antsika. Ary ty motoako ty koa ingaka lasany. Efa tsy atotra no ny lakile. Maditraka. Miaika. Aleo ny fiainana no nanatra azy rehefa tsy laitra narina intsony e. Aro amin'izay raha hiala fa ohatra rehefa adirra be mahitsy ny azy zany a. Ka reto ary mbola tsy laniko. Ny alam-bola nge reto e. Ato vetsy efa vokatra tedakely e. Sady rareo nge mbola hitondra moto e. Eka marina. Ndao re. Ary tantara sipa fa tsy. Aza mifampilavano ranga. Samy tsy mazaka tena zao ihany. Aiza mareto moa le moto? Azamo tsirairay le lakile. Oy le dia zafady razoky. Ay tsy izy ty fa an'le razoky. Reo koa zany tiro izy ty. Eka marina. Mekare. Ary moramora raka madiso miritarita be rareo a. Efa olona mamo. Ta misy hoe ngia ny tokany. Kalo mitoafa kilalao atsika nge tony. Moramora raka. Vila betsy. Inona ary ty kanosa be ty e? Nareo ve tsy sipy? Ary aza baiko sofira. Alô raka hiala terarera fa tsy mahay mandemora rareo a. Tsy misy manao korsa aminareo nge eo e. Fa isongona ko izy tony. Bis katikati raha tiny a. Attention katikati raha. Oy. Allo? Fa misy inona? Mangina aloha fa tsy hainko mihitsy ilay zavatra lazaindray amin'ilay ranomaso. Maninona? Ao fa ho avy any izay izao. Misy inona e? Misy inona vero?
Iza le miantso teo? Veritsika tera. Mitony aloha ianao dia laza hoe misy inona e? Hiavitra ilay miantso teo. Accident laza sy alika eny amin'ny hopitaly. Nampandray teo zareo. Andriamanitro, andao malaky tsika ho any ary. Andray ray sombinaiko e. Lozy ty marina mafy. Mangina tata fa tsabo angetsy. Takizay anaka nien'ny feonao ihany. Sao ty tena hoe nienina marina tsy alovana anatra fa orina andatsy. Tsy fotoana fifanomezan-tsiny intsony zao e. Tokony ataonareo sao dia mibebaka sy mandray an Jesosy ho tompo sy mpamonjy. Ivavakantsika mba hamonjeny tompo an'laza. Nefa ny fahotantsika no efitra mampisaraka antsika amin'ny tompo ka mahatonga azy tsy hainy ny fivavantsika, ka mahatonga azy tsy hainy ny fivavakantsika, dia izay no tokony hibebahana. Marina mihitsy izany anaka. Tena nieniko lasy vonina ary tena hiovan'olo tena ho amin'ny tompo. Za koa rainy. Dia izay ny Jesosy, izay tokoa ilay hoe ny zavatra rehetra miara-miasa soa izay tian'Andriamanitra. Andray, dia izao hoe sisa sombinaiko ny faranao. Jereo ane, tapaka ny tanan'ilany sy ny tongotr'ilany. Niendrika tsara tare teo moa raha tsisy hamantarana azy tsony. Izay vero. Mahonena loatra dera mijery an'ity zanantsika ity. Asa na ho faty na ho velona. Andao retsika hiaraka andao alika eto tongo-pandriana ny angataka ny fampirambony tompo azy. Samy mihitsy. Fa aizary azany ohatrany toerana hafahafa be misy atika tsy azoko mihitsy. Ny olona izay mifanena amiko miavonavina ohatrany tsy mahita daholo ary tsy laza ve tsy aloha tena izy io. Alo enjehany laza Oay, ialy fa isika io e. Za koa aza manontany tena mihitsiko. Tena very ngamitsika e. Olombe reto ve tsika dia ho very? Andao tabiavina ny lalana motika. Fa magaga anangy dia tsy mahita tomobila na moto mihitsy ahy. Eny fa toeran'inona ary so dia mba tezina loatra ary tsika dia mbola manofy. Ohatrany tsy nofontsony zao ka. Andao rangama dia makamy fotsiny fahaizany tsy ahita lalany voany eo Zay mihitsy. Raha misy tsy mazava amiko ka fa maninona moa izany izay olona mifanena amintsika manao akanjo fotsy daholo. Ny tenanay koa aza mba sintana sy gaga ihanyko. Ary ty akanjontsika ane miosony raha be. Eny koa. Ka fa izay voadadiko. Aksidanta mototsika. Izay ny tsaroko farany. Eny koa. Dia raha aksidant maninona tsy any amin'ny hopitaly fa aty. Eny. Tena hafa. Misy zavatra tsy milamina ka. Aleoloha kizana ihany ty. Ka zany io ane ohatrany reraka be zany. Marary daholo ny vatako manontolo. Mihitra fa ny tanako sy ny tongo. Marina raha mba mila ho hafa aminga. Na za koa aza fa erezo ihany ary. Ka efa ena neralazy izay nandanana izay fa ohatrany tsy teo ihany ny teo e. So dia efa sanatritsany ambonin'ny tany tsony ary tsika io. Aza mba miteniteny foana koa e. Fa iverinao va hoaizandray. Maty akotra. Aza mampatahotra rangaha. Hoe fa maty ve? Hitako. Jereo amin'izoko. Ataovy zereo koa e. Tsisy an'izany e. Very fotsiny tsika. Dia aiza ilay moto andrapainina? Tsy haiko.
Ary aza totovana fanontaniana bandy fanoloako ary za miboda be. Ka misy teriko. Hafanenina tsy hitako tsony izay lalako mbana. Na za ko azako. Dia ahoana zany ny atao e? Sa iverina? Iverina ahoana koa e? Lalandavitra be ive dia iverenana indray. Dia anao inona fotsiny ato rangana? Andraso aloha e. Io misy lalana midina. Misy tranon'olona ngaho notra misy vavahady be zany. Mety. Andao rangaho ao sao dia ao no ahitana famonjena. Matahotra amin'izany dia anao inona fotsiny eto ary? Aleoko rangaha miverina dia mitady lalana hafa. Aza maimaika fa miketra mihitsy aloha miara mitady vahaolana ka. So dia ahita loza eto. Dia mitredava zany fa za tsy mahita. Yafitra, misy inona? Ahoana ozy izy nresaka ny dokotera taminao teo? Mahireza dada Sineny tsy tana tsono ny hainy laza. Ahoana? Tsy maty zanako e. Tsy. Neny, tena torany neny dokotera vonjeo aloha. Mavo tsy le tsy laza. Dia zao hoe sisa lesiny farala tsy maty zany lesy alary zanako. Tsy fomban-drazantsika anie za maty tanora zany. Tsika olona mateza be daholo. Sao lasa dala koa ary tady. Okizay dada. Ahoana izy io? Io ny mahalitsy mio. Efa ianao moa ny vaovao? Vaovao iny? Zany mbola tsy netsika teto mihitsy. Maty nge hono lazy. Ahoana? Zany mampalahelo mihitsy zareo aho. Efa lasa nentin'ny nody ihany. Mbola nanampy an zareo no nataraiky anatany. Andray, matahotra dera. Dia ho sanatria ho fatiko ve ty tokantsika ty? Aza lefa lavitra aloha sainy. Ndao hivavaka angataka ny famindram-pon'ny tompo azy. Izay mihitsy ny ndeha atao e. Sy za sisan'ny faran'le zanako. Zany diso hoe manenina saingy tsisy azoko atao tsony. Tsy mbanjoro ray nananatra fa nampanara-pony zanako. Tena manaikitra mafy mihitsy tonomena rano tia nenina sy ny latsa. Raha mba nitondra sy nananatra nankonaka zao dia tsisy an'izao hoe tahak'izay mba ny aino ny feony avitra ihany. Tia zany zao le hoe farahantsa ho anao zanako. Farahantsa tsy mba analanao anatin'ny hira akory na dia atao hoe manaka-danitra aza ny hira fivavahana. Atria mpafatesana tsinona no fetra ny famindram-po. Fa maninona dia tsy nampahafantariko anjanako akory zany. Maninona no navelako anara-po amin'ny filany nofo mitondra ny amin'ny fahafatesana izy. Diso ahy ny henoko famindrafo amiko tombo. Raha mba azoko natao sombony haiko ny solon'ny tearano dia efa nataoko izany. Mampalahelo andray ty dada. Tsy mitsahatra mijony ranomasony. Hitako amin'izao fa manenina mafy izy. Veloma izany zanako izany. Mifonona eny tsy mba kibo ny finosina na nitarika anao tamin'ny lala tsara fa toa nitaza-potsiny raha nahitanao ny azakazaka tany amin'ny fahaverezana. Apaka ny hevitra fa
hitanao amin'ny vavahady io. Asa makano wa so dia hita loza kanao ineto are oe le ty to lasa maizikitika tamika izy zany eno fa ahoana ary zao jerendry fa ao anatin'ny vavahady io ihany no mazava lasa fa mijanonitra eo raha tsy andeha laza wa oe malama be le lalana rialy ny krisa sady namay be mandoro yaly fonjehova vavadiny elo ny soratra eo amin'le vavahady verena laza verena mayano tsy tavaverina tsony afo be ny ato may laza tena tsanabolontaza zay aloha mialeto aingana masody anaraka diany laza eto tompo todika aminao raha mety anao mamindrao fo amiko way io misy mazava kely aloha iazakazaka kenika tonga ihany aleo mitrao tera io fa manomboka metsika ny zanatsika tokoa misaotra tompony ny famindraponao fa vela ihany ny zanakay sohatra n'Andriamanitra fa nahita mazava sohatra ny famindramponao tompo inona ho izany lazainy tsy haiko ngongonina izy dia tsy haiko fa aiza zany tonga sao zanaka dadasineny aty amin'ny hopitaly kindria accident tamin'ny moto nareo sy laza zany ve laza araza mihetsika mahery aloha fa mbola marary ane ianao ay marary daholo ny vatako aleo aloha iantso dokotera hijery anao nanao ahoana izay zanaka dada efa tsy maninona ntsony dada dia za zany ale mandrakizay ve vo mitsabo tsika isorana ny tompo aza velonena fa sy matohan'ny laza koa ianao zany mihitsy laza dia maty tokoa izy mahatsiaro tompona andraikitra ihany aka raha tsy nangalatra raha tsy nanome azy moto raha tsy nanome azy volisotro ny toka tsisy an'izao mibebaka zao ny tokony atao Andry fa tsy manamely tena zany mihitsy miterahany tompo misaora azy fa ndry zao nyton'ilay Hantsa very ka notediavin'ny tompo ary tsy namelany raha tsy hitandray mbola no famindrampono nahavelonay fa tsy nahavery atany andafaky ny elo laza ne dada sy neny ka very any amin'ny elo hita masoko mihitsy ka izay ny antony ilazako hoe misaora ny tompo sotra azy mihitsy ny andro sisy velomako atolotro any tompo zarako aza tolay Hantsa vera ka notadiavina dia hitandray teraina Jesoa dia mifola koa dada sy neny tamin'ny nampahoriko anareo tamin'ny tsy nanajako anareo tamin'ny nandrobako anareo mamelanao zay anaka Andriamanitra aza namelanao ka maika fa zahay fa hoy Jesoa amindry hoe mandehana ary amin'izao sisy zao aza manota itsony ve ohatr'izao kiry avitra ny amamin'ilay manompo sy manaradia ny tompo tena adala mihitsy hatramin'izay ka diso azakazaka nieritreritra hoe any amin'izao tontolo izao sy ny filany nofo no eritreretina ahitana fifaliana aika fifaliana pokaty akoso mpifaliana mampivarina any amin'ny fahafatesana sy ny elo soa afatolay Hantsa ray very ka mbola notadiavin'ny tompo ary hitandray dia namindrany foka tafaverina somatsara ao ambalany ihany Teraina ki Jesoa izay ange mahatonga antsika hivavaka ho an'ireny olona mbola variana amin'izao fiainana izao ireny raha misy mantsy izao voasaray raha jerenao fotsiny io fa tsy hohaninao sy andramanao
dia tsy ho fantatro mihitsy hoe mamy sa marikivy. Dia ohatr'izay koa ilay miaraka amin'ny tompo e. Raha tsy manandrana tsy ahitany amaminy miaraka amin'ny tompo. Izay ilay teny soratra masina hoe andramoka izaho fa tsara ny tompo. Sambatra izay olona mialoka aminy. Tany mafy izay anananao mba tsy hisy aka ny satroboninahitra ao. Ianao io koa no tolay farantsara izay very. Tena sarobidy amin'ny tompo ianao ka tadiavin'ny fatratra ny verenanao aminy. Fa tsy sitrany ny havery azy ianao, fa mba tiany sika ho tonga amin'ny fibebahana. Izay no antony dinan'i Jesosy tetỳ ambonin'ny tany hitady an'ilay farantsa very, dia zaso ianao izany. Koa raha mbola misy fofonaina dia mbola misy ny famindram-po. Aza manao ampitso lava fa tsy ho tompony ampitso sy ny rehefa avy eo tsika. Hatreo amin'ny fahafatesana ihany tsinona ny famindram-po. Rehefa tapitra ny fetra farany dia hiatrika ny fitsaran'Andriamanitra amin'izay. Hijinjaina fafy. Koa raha mbola velona re, raiso ny tanan'i Jesosy mitsotra te hamonjy ianao. Aza mangataka-andro intsony fa be dia be amin'ireny olona maty ireny anie tsy niomana sy tsy nanam-po akory hoe ho lasa e. Any vao manenina mandrakizay. Nefa tsisy azo atao ahoana intsony. Koa raha mbola velonaina e, miverena amin'ny tompo. Mibebary raiso izy ho tompo sy ho mpamonjinao. Fa sao ity ny toriteny fara no renesinao. Sao an'io ny fotoana fara ny havelomanao. Fa ianao io no ilay farantsa very tadiavin'ny tompo, satria sarobidy sy malala io masony ianao ekeo ary ilay famonjeny. Natolotra ho anao teo tantara indray miseho ampitondraina ny lohateny hoe Fara Hantsa dia ampeniny Antany Rintsho.